5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata. Luchanao ni fampalalam Vaovao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antalmine. Vous présente Ni Vaovao. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luchanao ni fampalalam Vaovao. Vonina ampandroso tondra vahaolana raha teo karena ho amin'ny Madagasikara marina ve ny mpitondra fanjakana raha ny zava-misy ankehitriny sy ny tantaram-pirenena no jereny. Ny zava-misy ankehitriny izay mifanalavitra ny tanteraka amin'ny vahaolana tokony ho raisina ary tsy misy afa-tsy izay metimety amin'ny mpitondra ihany no tanterahiny. Mihoapapana ny fatiantoka teraky ny fahatapahan-jiro an'ireo mpandraraha miankina amin'ny fampiasana herinaratra. Antony anaovan'izy ireo antsoava amin'ny tokony anafainganany ny fitondram-panjakana ny fanatanterahana ireo tetika sagoavana toy ny volobe sy saofika. Tsy nitsahatra miamitratra ny demokrasia eto Madagasikara eo anatrehana ireo sakana amin'ny lafin'ny fanehoan-kevitra apetraky ny fitondrana ny raha matahora sy ny antsojay ho an'ireo izay samy tsikera sy milaza ny tsy fanaran-dalàna miseho. Ny trangana aitrangoavana tao amin'ny siten'ny mpianatry ny Université Mahajanga Omaly Ariva ka tsy nisy azon-draisina intsony ny fitaovana rehetra tao anatiny. Ahina ho court-circuit izany hinan'ny fanazavana ireo mpianatra ny arambony. Any ivelany nankatoavin'ny parlemanta israeliana androany ny fanampiana tedi-bola mpanjakana $7 miliara hiatrehana ireo filana maro mahakasika ny ady any an-toerana. Isan'ny ampiasaina ny vola ny indemnisation ho an'ireo réserviste sy ny fampiatranoana maika ireo olona nafindramonina. Araha itsika vetrany ary ny andindinin'izay. Alakamisy 4 ny volana Decembre 2024 tomboko lasy sy tomboko vavy. Aterina ny araba omba ampirariny soantsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ny ity anio ity asaiko ianao anaraka ireo vaovao ny songadina ho amin'ny androany hatramin'ny farany. Anboantsika vetrany ary ny matoa andatsohatry ny sampana fampalalam-baovao. Vonina mpandroso sy tondra vahaolana ara-toekarena ho an'ny Madagasikara marina ve ny mpitondra fanjakana raha ny zava-misy ankehitriny sy ny tantaram-pirenena no jerena. Ny zava-misy ankehitriny izay mifanalavitra ny tanteraka amin'ny vahaolana tokony ho raisina ary tsy misy afa-tsy izay metimety amin'ny mpitondra ihany no tanterahina. Matoa andatsohatry Gaeton Andriatsilafo. Manitra ny malagasy fa rahidiny i Madagasikara. Tsy vao androany akory isika no niaina sy niady tamin'io fantrana io, saingy hatramin'ny androany tsy resitsika io fantrana io. Manitra ny olona satria tsy manana arena, ary koa tsy manana fahafahana mamorona arena. Ahoana tokoa moa no ahafahana mamorona arena raha toa ka ambanin'ny niveau primaire avokoa ny 570 isanjato ny malagasy ankehitriny. Asa ohatrany ahoana no atolotra amin'izany? Famokarana ohatrany ahoana? Vokatr'izay, tsy manana ilay antsoina hoe ressources humaines qualifiées isika. Tsy mahagaga raha toa ka asa tsy zarizary no iainan'ny ankamaroan'ny malagasy. Fanontaniana mipetraka ny hoe raha io no tahan'ny faripahaizan'ny malagasy, inona no natao atr'izay raha fanabeazana sy fampianarana no resahana? Nakaiza avokoa ireo vola sy famatsim-bola natotona tany amin'ny fanabeazam-pirenena? Ho an'ny mpahay toe-karena, raha tsy miova ny fomba fitantanana ny toe-karena, tsy ho afaka amin'ny fahantrana velively isika. Raha tsy misy fiovana ny fitondrana ny politika ara-toe-karena, tsy hisy fiovana ny fidiram-bola ho an'ny isam-batan'olona. Misy aza ireo milaza fa ny taona 1.700 no ambony indrindra ny fidiram-bola teto Madagasikara. Rehefa natao ny kajikajy ary atsasaky ny tamin'izany fotoana no hita amin'izao fotoana iainantsika izao. Ankoatra ny tsy fisina politika entitra sy mazava ampandrosin'ny toe-karena malagasy, manao izay tiany ny mpitondra ka manampitrotraka ny fahantrana sy ny fahasairanana efa iainan'ny malagasy. Voalaza matetika fa tsy misy vola ny fanjakana. Ny raha ny rehetra nahita ny vokatra izany
satria tsy voalohany karamany mpampianatra, tsy afaka nanome tolotra ahafahany mponina misitraka fahasalamana, tsy voavany olany herinaratra sy ny sisa. Nandritra izay 5 taona izay nefa, tsapa fa manambola ihany ny fanjakana, saingy manambola amin'ny lara-pahamehana ho azy. Ohatra amin'izany, tao anatin'ny 5 taona, hita fa ny tombo mihoatra ny 500,000 ny vola natokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Amin'ny taona 2024, mbola hiakatra 500 miliara ariary izay vola natokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay. Manambola ny fanjakana satria miezaka manangana fotodrafitrasa, lazaina fa manara-penitra etseroa, saingy tsy mifanaraka sy mifanalavitra tanteraka amin'ny lara-pahamehan'ny vahoaka malagasy. Midika izany fa tsy misy politika entitra na mazava ampandroso ny toe-karena malagasy. Nanome sosikevitra ireo mpahay toe-karena isan-karazany, nilaza fa raha tiana ny ampandroso, mila ezaka goavana isika ary mila manana finiavana iroso amin'izay fanovana izay. Antony, mila manao fiakaran'ny ari-karena 7,500 isa-taona tsy akiato, ao anatin'ny 12 taona isika, vao afaka mahatratra ny fari-piainana tamin'ny taona 1,700,000. Hatreto anefa, manjavozavo ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra ary lavitra io salanisa voalaza io, ny voarakitra ao anatin'ny LFI 2024, izay tsy misy afa-tsy 4 faingo 500. Afaka 4 taona raha izany vao androso i Madagasikara, na tsy androso akory aza fa afaka hanana ny fari-piainana mitovy tamin'ny taona 1,700,000. Miompampana ny fatiantoka teraky ny fahatapahan-jiro an'ireo mpandraharaha miankina amin'ny fampiasana herinaratra. Antony anovan'izy ireo ansoavo amin'ny tokony hamafisan'ny fitondram-panjakana. Ny fanatanterahana ireo tetikasa goavana toy ny volobe sy saofika izay isan'ny tetikasa ahafahana mamany olan'ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara. Fanadidina entiny Daniela Minoaso. Tsy ampy ny finiavana politika ny mpitondra, hoentina mamany olan'ny herinaratra eto Madagasikara. Misy fetraikany goavana amin'ny fahafahana mamokatra, fa ihany koa miteraka fatiantoka ho an'ireo orinasa tsy maintsy mampiasa ny herinaratra avy amin'ny jirama nefa ny fahatapahan-jiro, ho ny teo anivony ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar, raha nanamafy ny taratasy misokatra nalefan'ireo mpandraharaha, mpiara-miasa sy mpiara-miombina antoka eto Madagasikara ho an'ny mpitondra fanjakana. Misy fahavarezana koa nososona le izy, vonano zany ho an'ny orinasa sasany dia voateny mampiasa groupe izy, mampiasa solika izay tsy napoziny tamin'ny voalohany, le misy tombo zany le fonds de revient amin'ny orinasany. Io zany arakaraky ny orinasa voatontsika hoe any amin'ny 10 zany fanapahan-keniny ny coût fanampiny. Fa misy kosa ireo orinasa toy hoe industrie lourde izay tsy mety raha tsy herinaratra jirama ihany no ahafahana manodina azy fa tsy afaka solona groupe. Ary reny orinasa ohatra hoe ny Somaco, ohatra hoe ny Cotona dia na izy nanao investissement goavana be tamin'ny panneau solaire izy efa nataony tamin'ny zero, na dia janona fotsiny ilay orinasa dia mazava ho azy zany fa tena fatiantoka eo amin'ny lafiny famokarana zany. Araka izany, isan'ny olana voalohany tokony hovahana ho hiatrany ny fanazavana ny fahatapahan'ny herinaratra ho an'ny orinasa ahafahana misintona mpampiasa vola na avy eto an-toerana izany na avy any ivelany. Tokony hafainganina sy atao lara-pamehana manoloana izany ny fanatanterahana ireo tetikasa goavana toy ny tetikasa saofika izay mamokatra herinaratra hatrany amin'ny 500,000 gigawatt isan-taona, hanampiana ny herinaratra tsindraraina eto Antananarivo sy ny manodidina. Fa ihany koa ny tetikasa volobe izay afaka manome 507 gigawatt isan-taona. Ireo tetikasa roa ireo izay tsy ahivana fa samy niantona tao anatin'ny 5 taona avokoa raha toa ka ahafahana manatsara sy mamany olan'ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara. Ny firosona amin'ny tetikasa tahaka izao izay marina fa maharitra, antony tokony isinina izay fanafainganana izay raha ny fanazavana. Tokony azava tsara, hita soritra tsara hoe ho aiza marina no aniantsika amin'ny fanatsarana ny herinaratra izay hoatolotra ny mpanjifa ny orinasa manokana mba ahitana visibilité ho ihafa ary koa mahafahana manassuré an'ireo orinasa. Dia ao anatin'iny antsoavy nataona io moa zany mampatsiazy hoe ankoatra ny olana efa misy izay efa ela be no misy
misy zany a projet izay efa matipaika efa teo mbola tambatra mandritry ny fotoana maro fa tamin'ny andron'ny ranon'aromampianina ary miandro fotsiny a ny fanatanterahana azy saingy amintsika miteny zao a na dia vita na ny fanaovantsiny amin'ireny drafitrasa sagoavana be reny a saofika azy voloveny mpiresana manokana amin'izay miteny zao a tsy mbola nisy fanamoanana nanomboka amin'izao fotoana zao a satria mbola mila fitanatranfana zany a ilay dinika amin'ny fanjakana ineranina eo amin'ny vidin'ilay herinaratra ho amidy amin'ny jirama. Raha itsika amin'izao fotoana zao no manantena hoe afaka herinaratra tapabolana vosiny izany tetika azy zany a dia voatetika miandry 5 taona 1 taona vao ahita herinaratra zany hoe amin'ny 2029 any vao ahitana vokany a izany ka hoy zay hoe aloha atao aingana mihitsy izy io a mahafahany tsirairay mahita soritra hoe amin'ny taona 2020 zany a farafahelany a ovoava ionan'io. Tsy aivana, maro ny tetikasa izay efa nahazoana famatsim-bola natao antarana sy hanatsarana ny famokarana herinaratra na avy amin'ny rano izany na avy amin'ireo angovo azo avaozina teto Madagasikara saingy tsy mbola hita soritra izany hatramin'ny androany. Tsy manana finiavana politika ny fanjakana, vavarina amin'ny vahaolana vonjy davanandro toy ny fizarana hazavana izay mbola ahitana soritra fanavakavahana ihany koa raha ny zava-misy tamin'ity herinandro ity. Fa tsy hisy ny solotena avy any Frantsa natrika ny fianianana izay ataon'ny filohan'ny Repoblika ny Sabotsy ho avy izao eny Mahamasina. Raha tsoka ka nandefany Nicolas Sarkozy filoham-pirenena Frantsay teo aloha sy Jean-Baptiste Lemoyne sekretera-panjakana miadidiny raharaham-bahiny Frantsay la Frantsa ny taona 2024 fanadidina. Nolavy ny fanjakana Frantsay ny fanolorana ny sekretera-panjakana miadidiny ranomasina Hervé Berville anatrika ny fianianana izay ataon'ny filoham-pirenena malagasy ny sabotsy ho avy izao. Tsy hisy araka izany solotena avy any la Frantsa anatrika io fianianana ny sabotsy ho avy izao io amin'ity taona ity. Raha toa ka nandefan'i Nicolas Sarkozy filoham-pirenena Frantsay teo aloha sy Jean-Baptiste Lemoyne sekretera-panjakana miadidiny raharaham-bahiny Frantsay la Frantsa ny taona 2022. Ny maso ivo Frantsay monina sy miasa eto Madagasikara ihany araka izany no anatrika eny Mahamasina ho solotena ny la Frantsa mandritra io andro io. Izany hoe raha nandefa ny filoha teo aloha sy ny ministra Frantsay anatrika ny fianianana nataon'ny rajoelina i Emmanuel Macron ny taona 2022 tsy nisy na iray aza ministra Frantsay na solotena anatrika izany amin'ity taona ity. Na i Nicolas Sarkozy izay tonga teto Madagasikara ny taona 2022 aza tsy anatrika io fianianana io amin'ity taona 2022 ity. Fa mikasika izay andron'ny sabotsy izao hatrany dia tsy anaiky ny fianianana izay hokasain'ny filoha Andry Rajoelina ho atao. Ny sabotsy ho avy izao ny antenimieran'ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko eto Madagasikara raha ny fehin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany nambaran'izy ireo fa tsy azo ekena ny hitondrany vahiny ny firenena tsy pahan'izy ireo ihany koa ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao eto amin'ny tsika ireto farany izay nilaza fa hanohy hatrany ny tolona ho fiarovana ny fiandrianam-pirenena fanadidina. Entiny Christian Dimpi. Miantso ny vahoaka malagasy ny hery rehetra ny RFM na ny antenimieran'ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko eto Madagasikara hanohy hatrany tolona ho an'ny fiandrianam-pirenena raha ny fehiny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Namafisiny izy ireo tamin'izany fa tsy anaiky ny fianianana izay ataon'ny filoha Andry Rajoelina ny sabotsy ho avy izao izy ireo. Reto farany izay nilaza fa tsy azo ekena ny filoha izay tsy manana ny zoam-pirenena maha-malagasy azy intsony raha ny fanazavana. Ankehitriny dia misy ny fametrahana na ny investitura izay atao amin'ny sabotsy izao. Raha tena malagasy marina itsika tompoko dia tsy tokony hisy zany satria raha ny tolom-panafahana 47 ny lalan-tsaina nitondrana an'izany dia tsotra ihany hoe miverina amin'ny malagasy Madagasikara, ny malagasy no mitondra ny tany sy ny fanjakana, miala ny mena sofina, malagasy amin'izay no mitondra ny tany sy ny firenena. Raha ny tanjony tolom-panafahana 47 dia mazava ho azy sy amin'ny lalan-tsainy ny ray aman-dreny izay mitantana amin'ny firenena teo izay ny farana tamin'ny mpanjakavavy Ranavary-Manjaka dia ny hoe voahota fady Madagasikara
satria no tana fady ary mbola hatramin'izao dia mbola fanotapady tanindrazana ihany misy satria mbola vazaha tsy tompotany ihany no apetraka hitondra tany sy ny fanjakana. Namafisin'izy ireo hatrany fa mila mijoro ny vahoaka malagasy manoloana ny fanitsakitsana ny lalam-panorenana sy ny asan'ny maha-malagasy sy izay ataon'ny filoha amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Dia mijoro amitany tolona ny ray aman-dreny ara-drazana ary vonona ifameno ikambana satria samby resy lahatra fa mila ny fijoroan'ny ray aman-dreny ny firenena ary adidy manandrify anay io ny adidy tsamba miolaka noho izany dia atevenina arafitra ajoro ny etsika ny ray aman-dreny izay ampitambatra azy ireo manerana ny nosy. Mahakasika ny zom-pirenena ho an'ny filoham-pirenena ny ray aman-dreny ara-drazana dia nanambara fa olona tsy mizaka afa-tsy zom-pirenena malagasy no afaka atao filoha. Izany hoe tsy mizaka zom-pirenena hafa tsy azo ekena eto amin'ny tanin'ny firenena malagasy izany satria manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena sy manambany ny malagasy. Tapitra treo ny fomba fitondrana sy fitantanana fihezin'olombitsy sy mampivangogo ny fahefana eto Antananarivo. Irosoana kosa ny tena fitsinjaram-pahefana mifototra amin'ny fifehezana ny fananan-tany eny fotony, fitsinjarana ny fifehezana ny arena ao anatin'ny toe-tsaina manome sehatra ny maro. Ireo mpanatanteraka ny fikaonan-doha ny ARFM, ny AM, ny BAM, Triangle du Nord, Fizoma, ny EMP. Misy 12 ireo fenkevitra izay naroso ny antemerany ray aman-dreny ara-drazana sy ny foka eto Madagasikara izay nivory tetsy mandriam-belam-bohitra atrimo nanomboka omaly. Tanjona amin'izany nitondrana ny tondro-tsotra ahafahana manavitra ny firenena izay efa latsaka anaty lavaka tanteraka amin'izao fotoana izao. Tsy mitsahatra ny miembotra ny demokrasia eto Madagasikara eo anatrehan'ireo sakana amin'ny lafiny fanehoan-kevitra. Apetraky ny mpitondra ny raha-mantahora sy ny atsojay ho an'ireo izay samy itsikera sy milaza ny tsy fanaran-dalàna miseho. Fanadidina entiny Henri Florian. Amin'ny endriny maro samihafa ankehitriny no hanakatsakana ny mpitondra fanjakana ny bandao politika, ny olom-pirenena, ny fikambanana maro samihafa amin'ny fanehoan-kevitra mety ho ataony eto amintsika. Vao sy osy araka izany izo fototra nana ny sambatan'olona amin'ny fahafahana maneho hevitra araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Fahalemeny mpitondra fanjakana izany fanakatsakana izany raha ny nambarandreo bandao politika. Matoa mitranga ny faneriterena sahala amin'izao amin'ny lafiny fanehoan-kevitra dia azo atika avy hatrany ny fahalemeny ny fitondrana tsy manana ny antsoina hoe legitimité izy. Izany hoe vitsy ny olona nametraka azy teo amin'ny fitondrana ary na ny tenany aza tsy matoko tena intsony. Ny aritra eo amin'izany fitondrana izany matoa mametraka ny antsoina hoe herim-pamoretana samihafa na ihany koa fametrahana ny atsosika hoe endrika fanakanana amin'izay fanehoan-kevitra rehetra misy dia azo ambara zany fa ny fitondrana manao an'izany fetsika izany dia anisan'ny fitondrana malemy satria nahoana tsy manana an'izay antsoina hoe fakatoavana eo rivon'ny vahoaka tantanana izay ny mpitantana ankehitriny matoa mametraka an'izany endrika fanerena sy ataontsika hoe fanakanana maro samihafa amin'ny fanehoan-kevitra zany. Angamba mazava be zany hoe tena niembotra tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara raha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao izay apetraka ity fitondrana ity amin'ny lafim-pitantanana izay hita hoe tsy mifanaraka amin'ny tokony misy amin'izay lafiny fanehoan-kevitra azy. Namafisin'ireo mpamakafakara politika fa ny ministra ny serasera tamin'ity fitondrana Joelina ity tamin'izany fotoana izany indrindra no isan'ireo nitaky mafy ny zao fototra ny amin'ny fahafahana maneho hevitra raha toka izy indray amin'izao fotoana izao no tsy mahazaka izany faneho-kevitra izany noho ny fitiavan-tseza. Mpanohatra ny ministra teo aloha tamin'izany fotoana fatatsika tsara ngamba ny resaka malaza ny droit absolu ny droit de se manifester fa ny olona izay eto amin'ny firenena rehefa ohatra atao hoe any amin'ny mpanohatra ianao dia hainao no misintona an'ilay izy raky ny lalàna moa zany satria haitsika eo anaty lalam-panorenana misy an'izay liberté d'expression zay fa rehefa aty amin'ny fitondra izy
dia tsy manaiky sonany zavatra ny olazainy. Ny antony dia izao, mamany seza tsy te hiala izy ao anatin'io fitondrana io satria fantany tsara mantsy fa raha toa ka ny zavatra nataony tamin'ny fanoherana no teny aty amin'ny nampiarany ny mpanohatra aminy amin'izao dia fantatsika tsara namana ny zavatra misy. Tsy aivana fa isan'ireo tolona ny araha ny vondron'ny kandida niady amin'ny fahalalana amin'ny fanehoan-kevitra eto amintsika. Eo amin'izay pejy politika izay hatrany dia tsy azo inoana velively ny arovany Andry Rajoelina ny tombontsoany vahoaka malagasy sy ny fiandrianam-pirenena manoloana ny fizakana ny izom-pirenena vahiny ho ny mpahay tantara Ranjatoery Ery Lala. Misy lesoka lehibe amin'ny fiarovana ny tombontsoany Madagasikara ny fananany Andry Rajoelina io izom-pirenena vahiny io ho ny mpahay tantara indrindra fa ny fikatsana ny tombontsoany malagasy eo amin'ny fiandrianam-pirenena. Fanadidina. Nahanao ny fianianany io masony vahoaka malagasy sy vakifola zay Andry Rajoelina ny sabotsy ho avy izao. Etsy amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina, sarotra ny indona fa hiady ho an'ny vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ety farany. Noho ny fizakany izom-pirenena vahiny ho ny mpahay tantara Ranjatoery Ery Lala. Mifamatotra ara-tantara ny firenentsika ary tosa andany baiko omen'ny Frantsay Andry Rajoelina. Ny fisina olona zay mizaka ny zom-pirenena vahiny mitondra ny tany sy ny fanjakana na tiana na tsy tiana dia tsy afaka hiaro zato isanjato ny tombontsoa zay tokony ho an'ny malagasy eo amin'ny fifanatrehana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy azontsika adonoina fa misy foana ny ady tombontsoa eo amin'ny fifanarahana amin'ny firenena samihafa satria ny firenena tsirairay avy dia samy miady zay ho tombontsoany avokoa. Ka raha olona manana ny zom-pirenena vahiny zany no mitondra ny tany sy ny fanjakana dia mazava loatra fa misy lesoka lehibe dia lehibe eo amin'ny fahafahany joro amin'izay fiarovana ny tombontsoany Madagasikara izay fa tsy maintsy hisy foana ilay karazan-drazany fifampitsimbinnana amin'ireo ilay firenena vahiny izay manindry azy. Raha ho antsika manokana tsy azo hodiny tsy fantatra fa manome baiko ny Andry Rajoelina ny firenena Frantsay noho ny fizakany ny zom-pirenena n'ity firenena ity raha ny fanazavana trano. Ho antsika moa zany zao dia Frantsay manana ny zom-pirenena Frantsay ny filoha izay nambara hoe voafidy farany teo. Ny dikan'izany zany dia zao Andriamatoa Rajoelina dia olona nanao fienianana hiaro arak'izay azony atao ny tombontsoany Frantsa amin'ny toerana rehetra eo anatrehan'ny olona rehetra maneran-tany. Hanao fienianana koa izy hiaro ny tombontsoany Madagasikara amin'ny mahafiloha hoe ny fidiana azy. Azo heverina fa mety ve zany zavatra zany amin'ny fijeriko azy zavatra tsy mety zany ary zay indrindra no mahatonga ny hoe zavatra tsy tokony hisy ady hevitra akory ny amin'ny hoe tsy ny filanana zany hoe filoha-pirenena manana zom-pirenena vahiny izany. Zavatra faharoa dia amin'ny ankapobeny dia misy ny ampahana malagasy izay manaiky an'izany zavatra zany. Manaiky an'izany zavatra zany noho ny tsy fahalalana ny tantara. Manaiky an'izany zavatra zany noho ny ndeha atao hoe tsy fanomezan-danjana izay ilay fahalalana ny tantarany Madagasikara izay hoe nisy malagasy maro ane namoy ny ainy nanohitra ny mpanjanatany tamin'ny fotoan'androny niady ho amin'izany hoe fahafahana ho an'ny tena hoan'ny malagasy zany ka tsy ho alokalofanizana izy. Ankehitriny tsy zany zavatra misy. Iza ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny hampanadinona ny tantaran'isy manoloana ny ady izay nataon'ireo ray aman-dreny ny ady mafy tamin'ny fahaleovantena hanika misy amin'ireo malagasy mpiray tanindrazana no tsy mahatsapa intsony ny mahazava-dehibe izany fahaleovantena tanteraka izany ka tsy hanaiky ho baiko koa ny firenenkafy. Vaovao eny anivon'ny anteny mera-pirenena kosa indray dia lany teo anivon'ny anteny mera-pirenena ny tolo-dalàna fampitomboana ho 5 taona manaraka ny fotoam-piasan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina. Fangatan'ireo olom-boafidy mikatsika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izao tolo-dalàna izao raha ny fanazavany loholona ny tondra ny tolo-dalàna ireo ben'ny tanàna voafidy amin'ny fifidianana manaraka no ampiarina izao lalàna izao raha ny fanazavana hatrany. Fanadidina entiny Nela Jeanne Efson.
lany tamin'ny fivoriam-be ny anteny metra-pirenena ny ariva teo fa ny tolo-dalàna lahatrana faha aotra roa tsipika 2024 tsipika PPL Sénat amin'ny fampitomboana ho 5 taona ny fotoam-piasan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina natolotry ny lolo ny Madagasikara isan'ny etsebo maleo Richard sy andrianandrasana atahina izay nanova sy hanameno ny andiny sasatsasany amin'ny lalàna fa 420 tsipika aotra roapolo tamin'ny 17 septambra 420 lalàna izay hanovaina sy hanofenony ny lalàna lahatrana fa 22 tsipika aotra 12 tamin'ny 12 jolay 22 ny lalàna fa 22 tsipika aotra 10 tamin'ny 5 aogostra 22 makasika ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana araky ny fanazavana netiny olona nanolotra ity tolo-dalàna ity noho ny fangatahana olom-bofidy eny anivon'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana ny amin'ny fanovana ho 5 taona ny fotoam-piasan'izy ireo raha toka efa taona izany amin'izao fotoana izao no nanaovana sy nitondrana izao fantsiana izao. Ataoko fa rariny sitsiny angamba raha ohatra ka nampiakarina ho 5 taona ny fepitaona iasan'ny ben'ny tanàna satria tenako manokana dia efa ben'ny tanàna ary ny aina tao anatin'izany hoe fohy loatra ilay fepitaona efa taona iasan'ny ben'ny tanàna ary tamin'izany fotoana izany tena naino efa nangataka tamin'ny tompona andraikitra Isatsokajiny mba hampiakarana an'izy io 5 taona kanefa moa mbola tsy tanteraka fa zao ngamba fotoana tanteran'izany dia isorana ny zareo avy eo amin'ny antenimeran-doholona nitondra an'izay volavolan-dalàna izay. Tsy miatra amin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina efa hamamita ny fotoam-piasana ity lalàna ity raha ny fanazavana. Eto zany dia mila hazavaina koa fa ninona lalàna tapaka dia voafehiny ny principe de non rétroactivité de la loi. Zany hoe ny ben'ny tanàna amin'izao dia lalàna nisy teo aloha no nahalany azy. Mbola tsy mihatra amindreo zany io fa ny ben'ny tanàna ho lany amin'ny taona ho avy zay vao iharany. Fa mbola 4 taona ny fepitoam-piasany ny ben'ny tanàna amin'izao. Andin-dalàna miisa 5 hianona sy nafantsina tanjona ny isiny fandrosoana miainka avy any amin'ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana eto Madagasikara. Fa lantsina sy mpantsina teo anivony antenimeram-pirenena izay hatrany tolo-dalàna izay miaro manokana ireo varira izay natolotry ny solom-bavim-bahoaka Andriana Solo Jean Nicolas lany tao amin'ny distrikany Betsoka. Voarakitra anatin'ity tolo-dalàna ity ny fanomezan'ny fanjakana fiahina ara-tsosialy ny varira. Hiara-nisy azy ihany koa ireo olona rehetra malilikilika ny varira raha ity lalàna ity hatrany. Arahantsika vetrana ny fanampanazavana mikasika izay. Natao ty zany azinareo mba ahafahany arovana zareo amrehetrarehetra zany satria ny varira tompoko atrisatrisay dia voakelikilika foana fiarahamonina zay zany mahatonga anakay hoe tabakevitra ny tenako zany hoe sy misy manao volavolan-dalàna zany za mba ahafahako hoe ianao satria zao abetroka ao zany azinao tena maro ny varira ao amiko dia atao abetroka atao zany azinao nisy varira raha malala fa maro ny maty telo ny maty raiky ny raha matoka mavo na laindreo ny masony fa mbola velatra amizao dia apetraha aminazy nireo olombelo manaraka asika le olo dia tsy misy manaitra zany satria misy lalàna ane miaro n'olombelo siraidra daholo agnatin'ny lalam-pandrena zany article 8 fa sy feno zay zany azinao nonino ny olona akabe ny voafeny zay fa ny varira zany azinao mandandriran-drasy foana zany azinao tatoato misy mangalaky anazy io anaovandreo hoe fanafody anaovandreo hoe talismane zany nefa zavatra sy marina izy. Dia izay koa mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity mamy fotoananao ary aoriany dokam-barotra fohy. Studio 58 manolotra ho anao Reko en concert ho fankalazana ny fahadimy taona antarika ny alahady 17 décembre amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Ny tapakila hitanao amin'ny ticketplace.io na eny amin'ny boutique machine rehetra. Balcon 15 000 ariary, simple 25 000 ariary, réservation 35 000 ariary, VIP 50 000 ariary. Reko en concert ny alahady 17 décembre amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Sponsor officiel Materoto. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao.
Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Big Flex 5. Révélez le barbier en vous. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Passez un super Noël avec la super app Mvool. Du 4 au 21 décembre, utilisez la super app Mvool pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'arrières pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la super app Mvool sur Play Store ou Apple Store. Mvool, simple, immédiat et sécurisé. Et hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier, 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax Indahar et Sarlalan. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtements, électricité, équipements et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fahilako mon premier yaourt ihany hono ny azy e. Yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Fahilak. Ilay namana akaiky ny neny. Yaourt natokana ho an'ny ankizy, manampy azy amin'ny fitombony, be protéine ery, mitondra ny vokatsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kombam-barim-bazaha, sady matsiro no malefaka ery. Fahilak mampitombo ny ankizy amin'ny fifaliana foana. Tavavegny indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ny pejy toekarena avy hatrany no anokafantsika izany miovaova hatrany ny fitondram-panjakana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena. Ohatra amin'izany eo amin'ny sehatry ny arena kibon-tany natao aotra isan-jato indray ny droit de sortie ary ny redevance no nampiakariny. Fiovaovana izay miteraka fikorotanana eo amin'ny sehatry ny fandraharana tsy mandrisika ireo mpampiasa vola noho ny tsy fisiany fitoniana eo amin'ny climat des affaires. Fanadihadiana intiny Onasainy. Mandroso memitra tsy misy famatorana eo amin'ny fanapahan-kevitra hatrany ny fitondram-panjakana eo amin'ny fitantarana ny firenena.
tranga maro no ahitana taratra izany raha tato anatin'ny 10 taona izay hitarafana fa atao andrakandrana ny fitantanandrara eto Madagasikara. Ohatra amin'izany eo amin'ny sehatry ny Arena Kibontany natao tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2022 fa akana droit de sortie ireo mpandrara manorana vokatra makany ivelany. Fanapa-kevitra izay niteraka fikorotanana teo amin'ny sehatry ny Arena Kibontany ary nampivangongo ireo vokatra teto amintsika, tsy niditra ny vola vahiny vokatra izany. Nampitaraina ary tsy neken'ireo mpandrara izany no ifanapa-kevitra tsy ny fampitiniana, mavesatra ny sarany ary mamono antoka azy ireo. Eritaona teoriana, nembotra indray ny fanjakana ka natao aotrisan-jato io droit de sortie io. Ny eritreretina hoe eo amin'ny 2,000 lavitisa ariary latsaka ny tombam-bidy ny entana ondratsika dia 3 lavitisa ariary monja no tafiditra ny atao hoe recette non fiscale. Dia zay no nametrahana nireny hoe mba tokony mba bebe kokoa ny tamberiny miditra amin'ny firenena satria tsy ho atao tantely afadrakotra ny arem-pirenena satria non renouvelable izy ireny rehefa lany dia tsy hoisy intsony zany hoe tsy hoisy ho an'ny taranaka. Tao anatin'izay moa misy ny fifandiniana sy mijerena hoe inona ny fomba tsaratsara kokoa no anaovana azy ary isorako ny ao amin'ny ministerany mine zany satria rehefa nandeha ny fifandresen-dahatra dia nampiakarina ny redevance ny inona moa ty ny vola raisina zany amin'ny fanondrana ny produit minier zay 200 monja taloha dia niakatra 500 amin'izao dia tsy nilaina intsony zany droit de sortie. Ny fanapa-kevitra miovaova tahaka izao no isan'ny antony mampimotra ny mpandrara avy any ivelany tsy ampiasan'ny volana eto Madagasikara fa ihany koa mamono ireo mpandrara avy eto anatiny. Miova isan-taona ny fepetra sy ireo didy amandalana raisin'ny fitondram-panjakana ka antony mamparisarisa ireo te-handrara eto amintsika ampiny tsy visin ny fitoniana ara-politika. Raha ny andisy toy ny business farany navoaka ny banky iraisan'ny pirenena any amin'ny laharana faraky 20 am'zato amin'ny firenena 90 am'zato no misy any Madagasikara. Izany hoe isan'ireo firenena tsy mandrisika ny mpampiasa vola isika raha ny climat des affaires no resahana. Manano sarotra ny antota taratasy amin'ny fananganana orinasa, tsy misy fitombona ny tany abasetra laina ary ny herinaratra io iarahany rehetra mahita io fa mifanalavitra ny tolotra sy ny tinady ka na ireo orinasa mitsahatra rehefa tapaka ny herinaratra na voatery manao fandaniana ambony hafa toy ny fividianana solika sy ireo angovo azo avaozana. Raha izao tontolo misy eto Madagasikara ankehitriny izao, mbola ho kabary-mbola tabatra hatrany ny resaka famoronana asa dradradraindray ny mpitondra. No tanterahina androany teny ampahibe ny fifanaovany sy ny mpiara-miasa teo amin'ny fahaditsiranana malagasy sy ny ministerany fiarovam-pirenena anatin'izany isy ny fanorenana ny école de l'état-major atsangana eto Antananarivo ampitombona ny fahaiza-manaon'ireo miaramila ankoatrio. Isy ihany koa ny fanorenana ny académie des douanes any Toamasina ahafahana mampiofana ireo mpisehatra sy te hisehatra eo anivon'ny fahaditsiranana. Tokony hirosona ny fampiasana ny antsoina hoe mixa énergétique eto Madagasikara ialana amin'ny olan'ny herinaratra ho ny eo anivon'ny système des Nations Unies nandritra ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny fampiroboroboana ny orinasa androany. Manana fahafahana hiroso amin'izany Madagasikara no ireo arena voajanahary marobe ananany fanadidina. Afainganana ny fametrahana orinasa aty Afrika amin'ny alalan'ny fahaleovantena ny vehivavy afrikanina anatin'ny fanodinana vokatra ho an'ny tsena anatiny. Io ny lohahevitra nosafidiana ho an'ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny fampiroboroboana ny orinasa aty Afrika amin'ity taona 2022 ity. Manana fahafahana hiroso amin'izany Madagasikara hoy ny eo anivon'ny firenena mikambana. Tokony ampiarina ihany koa raha ny fanazavana ireo paikady sy fanavaozana isan-karazany napetraka ahafahana manatratra ny tanjona. La question de l'autonomie. Tafiditra anatin'ny fampiroboroboana ny indostria, ny fampananana fahaleovantena ny vehivavy. Tafiditra anatin'ny fampiroboroboana ny indostria, ny resaka angovo sy ny fanavaozana. Izay ohatra no antony lazan'ny ministra ilay lalàna mikasika ny fampiasam-bola. Misy lafin-javatra hafa ihany koa hirosona, ka isan'izany ny code minier izay ampirosihinay ny anatsarana izany. Indrindra ny fampiarana azy satria izany no ahafahana manadio ny tontolon'ny fandraharana sy ahafahana manafaingana ny fanatsarana ny indostria. Tokony hirosona ny fampiasana ilay antsoina hoe mix énergétique eto Madagasikara ialana amin'ny olan'ny herinaratra mampitaraina ireo sehatra samaro sy misakana ireo mpampiasa vola vahiny sy ato anatiny. Maro ny tombotsoa azo amin'izany raha tsy ilaza fa tsy ny sehatry ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fampiasana ireo sakafo voatahiry sy ny sisa. Et Madagascar regorge de beaucoup.
manana angovo maro azo ampiasaina i Madagasikara, tsy ny masoandro no tsy ampy, tsy ny rivotra ary misy ihany koa ny rano. Marobe ireo angovo azo ampiasaina. Fanampin'izay, raha jerena ny lafin'ny fisitrahana angovo, ahafahana manatsara ny zava-misy ankehitriny, ilaina ny fametrahana ny mix energetika. Izay no antony mahatonga anay eo anivon'ny firenena mikambana, ilaza fa tokony avondrina ny hery ahafahana mampivoatra ireo angovo fanampiny, ka hisitraka herinaratra ny mponina eny fotony. Raha misitraka herinaratra ny mponina, marobe ny vokatra ho azo amin'ny fanodinam-bokatra roson'ny olona, ary maro ny tombotsoa aterak'izany. Peut avoir et le bien-être que ça peut apporter. Raha ny fanazavana hatrany, tokony atao lara-pahamehana ny fampiroboroboana ny orinasa aty Afrika, raha tiana ny ampandroso, anatsara ny toe-karena, anamafy ny fahafaha-miatrika, amorona asa ho an'ny tanora, ka ahafahana miady amin'ny fahantrana. Tokony aharitra, andraisan'ny rehetra anjara, ny fametrahana ireo paikady isan-karazany ireo. Marefy ny fandraisana ndraikitry ny tanora amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena eto Madagasikara. Amin'izao fotoana hoy ny tanora Fizafafi na ny fikambanana ny tanora zanaky ny faritra Fianarantsoa Androany. Ny 70 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara dia tanora avokoa. 5 vitsy izy ireo no mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny toe-karena eto amin'ny tsikara ny fanazavana. Manoloana io, tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy Androany tetsy Antaninarenina ny fikambanana ny tanora Fizafafi. Izay tarin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena Christine Razana Mahasoa. Fanampanazavana mikasika izay. Tsy angatana andro ny fandrosoana fa mitaky fandraisana andraikitra avy hatrany. Eo amin'izany moa zany dia miantso ny rehetra izahay. Amin'izao zany fa mijoro ny fikambanany Fizafafi tanora izay manasiata manokana mifehy azy, ka miantso rehetra izahay fa zava-dehibe ny fampandrosoana iraisana ao anatin'ny fitiavana sy ny firaisan-kina, satria matsapa-tena izahay tanora fa ilaina ny firaisan-kina hanjakany fifanakalozana. Isian'ny fampandrosoana iraisana eo amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa satria izay mitambatra vato izay misaraka fasika. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana moa zany tena irosoanay ary mivelatra amin'ny tanora rehetra na eto atoerana na any ivelany, ka matsapa-tena fa resy lahatra, tapa-kevitra ary vonona. Toy ny isan-taona misy hatrany mariazy Vaovao isaky ny volana Desambra toy izao, izay karakarain'ny commune Ambonivohitra Mahajanga iarahana amin'ireo sefokotany 40 any an-toerana sy ny mpiara-miombonantoka maromaro. Tamin'ity taona 2024 ity, misy 12 ireo mpivadiny roso tamin'ny fisoratana, ka 12 taona ka 17 taona ny zandriny indrindra ary 14 taona ny zokiny indrindra. Fanadidiny entiny Anja Robert. Mpifankatia miisa 12 no vita fisoratam-panambadiana ara-panjakana tao amin'ny lapan'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Mahajanga nandritry ny mariazy Vaovao ny alakamisy 17 ny volana Decembre. 17 taona ny zandriny indrindra raha toa ka 14 taona kosa no zokiny indrindra tamin'izy ireo. Misy mpanambady 12 no tonga namaly ny antso izay no lanona fisoratam-panambadiana natretsika androany. Izy ity moa zany dia atramina programme de délégation spéciale de misy an'ireto rehefa tonga ny volana Desambra dia manao an'ilay mariazy Vaovao satria ny tokantrano ara-dalàna no ahafahan'ny zaza ao anatin'izany tokantrano milamina na ny fikarakarana tasy ara-panjakana ny fiankominina dia milamina ary tokantrano milamina ihany koa no ahafahan'ny tanàna commune anankiray ny mesurenany zany filamina ny fiainam-pianakaviana ao anatin'ilay commune izay maro an'ireo tokantrano ara-dalàna sy ara-panjakana araka an'ilay natretsika teo androany. Isaky ny volana Desambra toy izao no anaovan'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ity hetsika mariazy Vaovao ity izay iarahan'ny commune miasa amin'ireo sefokotany 40. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka sy ny malala-tanana izay miantoka toy ny vatomamy, ny fanamboarana ny volo sy ny tarenin'ireo mpanambady ary ny mofomamy. Ny enany isan'ireo mpifankatia roso tamin'ny fisoratam-panambadiana Vaovao tamin'ity taona ity izay mitotaly 12 raha toa ka nahatratra 20 izany tamin'ny taondasa.
manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny sy ny tsy fampiny herinaratra eto Madagasikara manome tolotra vaovao an'ireo mpanjifa sy mponina ny Startimes tolotra vaovao mampiasa herinaratra avy amin'ny masoandro ary afaka manaraka tsy tapaka ireo fandaharana atolotra Startimes na aiza toerana misy no tanterahina androany fifanaovan-tsony fiara-miasa momba izany ka afaka lotsy kelikely amin'ny alalan'ny banky mpiara-miombona antoka fanampanazavana mikasika izay. Voalohany ny kit solaire S35 efa misy panneau 8 watts sy batterie 32,5 Wh ao anatiny afaka ichargena telefona afaka handefasana radio ihany koa miaraka amin'ny dia efa misy ampoule LED miisa 3 misy câble chargeur multi-quête afahana micharge téléphone misy ihany koa ny radio marque Startimes ao anatin'izay. Ny kit solaire Startimes moa dia natao mba hanamora ny andavanandrom-piainan'ny malagasy afaka hoentina n'aiza n'aiza izy io noho izy maivana sy mora hoentina mora installena ihany koa ho amin'ny tontolo ambanivohitra dia tena vahaolana amin'izy ireo tsy mahazo ny herinaratra avy amin'ny jirama. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny kit solaire S100 efa misy panneau 30 watts sy batterie 89,6 Wh matanjaka tsara miaraka amin'ny jiro LED anankiefatra misy chargeur câble multi-tête ihany koa efa misy ihany koa télé TV écran plat 32 pouces ultra slim marque Startimes miaraka aminy. Ankoatr'izay ao anatiny efa misy décodeur Startimes intégré ihany koa ary ny tena goavana dia efa misy bouquet super abonnement bouquet super maimaimpona ao anatiny mandritra ny 3 volana. Raha ho an'ny kit solaire S100 ihany koa dia vahaolana akaiky hialana amin'ny fahatapahan-jiro lavareny izay iainantsika amin'izao fotoana izao satria natapaka aran-jiro afaka manohy manaraka ireo fandaharana efa mahazatra isan'andro amin'ny alalan'ny kit solaire S100 sy TV an'i Startimes. Trangam-piarahamonina kosa indray dia nitrangana aitranogoavana tao amin'ny siteny mpianatry ny universiteny Mahajanga ho Malarivo ka tsy nisy azo noraisina intsony ny fitaovana rehetra tao anatiny. Ahina ho court-circuit izany raha ny fanazavan'ireo mpianatra niarambona. Kolo TV Mahajanga. Tran'ny mpianatra manaraka lalam-piofanana médecine générale sy médecine dentaire eo anivon'ny universitény Mahajanga ao amin'ny logement 240 cité Tsaramandroso no maikilany afo ny arivan'ny alarobia 12 ny volana Desembre teo tokony tamin'ny enora. Miisa 5 izy ireo no miara-mipetraka ao amin'io trano io saingy lasa niala sasatra ny 3 ka ny 2 no miambin'ny trano. Saingy tamin'ny fotoana ny reto farany tsy tao an-trano no nitrangan'ny loza raha ny fanazavan'ny iray tamin'izy ireo. Maro ny jiro tamin'ny vera tamin'ny teo dia teo foana dia maty ny hafanana moa izay dia hoe hiaraka hiboaka izany hoe arivariva maty masany dia mbola maty ilay jiro dia zahay 18 heures moins karan'io niala tamin'izany mbola maty ilay jiro dia zahay fa alohaloha tsara mandroso amin'ny roapin taxi ary amin'izay velona le jiro fa hoe tsy hoe fa velona le jiro dia nandeha zay dia avy ao mety après 15 minutes mety après 15 minutes tsy araka manko le lera fa nahazo appel amin'izay hoe mahay tranonareo fa mirehitra jiaby dia lakile aminay dia nilomay bokanza nakabajajo dia fa trano fa tsisy mpianatra anankidimy zay fa ny anankitelo fa vacances dia roa fotsiny zay sisa ao zao manakanaka zao vao navita soutenance de médecine tamin'ny alakamisy teo dia dossier rehetrarehetra jiaby very ao jiaby mahay ao dia tsisy raha entana entana jiaby mahay jiaby le jiro le tapaka moa zany dia miverina tampoka dia miteromire court-circuit zay feritrereta tsy zavatra koatran'izay fa resaka jiro foana zay moa zany dia mangataka hoe manao antsoavo amin'ny fiadiana université rehetrarehetra sy ny mpampianatra amin'ireny dossier rehetrarehetra very reny amin'ny fangalana signature sy ny mombamomba zay ohatra ny hoe ny diplôme zao mahay ao ny dossier rehetrarehetra karakarana ny diplôme doctorat koa mahay koa dia ho an'le namanao koa zany dia jirena manokana koa ny fanamorana ny fikarakarana n'izany rehetra. Lasa lavenona avokoa ny kojakoja sy ny fitaovam-pianarana rehetra ny ireto mpianatra ireto indrindra ny lamba sy ny diplôme tsy misy azo raisina ka isy noho izany ny tantsoroka izay ho ataony avy ao anivon'ny universitény Mahajanga manoloana izany. Be dia be matériel tsy maintsy omena anjareo ny sakafo satria fantatrareo tsara fa tsisy afa-tsy ny lamba eny akotriny zany izy roa omaly reny
dia tsy maintsy a anao zay zakanay zay moa zany a amin'ny fandraisan'ny tanana anizy mianaa be da be ny dossier apotika teo a nanjareo a tsisy ndraisina mihitsy dia tsy maintsy isy fepetra manokana zany zay ho atao am'zareo a naresaka diplôme sy ny dossier isan-karazany zany de tsy tokony anana ia am'izay zany zareo raha ny fanazavana noentiny filohan'ny oniversiten'ny mahajanga iazahana ny anarenana ity trano ity mialohan'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny volana janoary 2024 tokony ho isy ihany koa ny fanamboarana sy ny fijerena akaiky ny herinaratra mamatsy ny siten'ny mpianatra eto amin'ny site Tsaramandroso fa tsy misy mandeha amin'ny laoniny izany raha ny loharano Vaovao. Ho amin'ny maresaka any ivelany kosa indray dia nankatoavin'ny parlemanta israeliana androany ny fanampiana tedi-bola mpanjakana 7 miliara dolara hiatrehana ireo filana maro mahakasika ny ady any an-toerana isan'ny ampiasaina ny vola ny indemnisation ho an'ireo réserviste sy ny fampiatranoana maika ireo olona nafindra monina ny ao Israel sy Hamas izay mitohy ary miamiafy hatrany amin'izao fotoana i Israel ankilany izay mandray ny mpanolo-tsaina Amerikana misana ny lafiny filaminam-bahoaka. Dia izay koa mamagna ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ny ity alina ity izao reka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny ekipa ny fampalalam-baovao kosa dia mbola manome fotoana ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.